Panangana fatsy mpandrafy isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo. Dimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Dimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Programme ambonin'ny tanana soratinony teboka rody midina andalana fandriampahalema sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fianamboly fizahantany Ravalomanana marka ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika efa leonina na kobaka mbava sy mangidy andao iaraka ifidy fizahotsy mialamidada tiapiteny ben tanàna eto tapin-tanàna hoe noko sao dia mbola mizatra tia no resahana ihany koa. Eto isika saiky ny miresaka aminao président marina fa ben tanàna ny MTS an-tegna kanefa sy afaka amin'ny timma ny foko satria saky nahafaty eto amin'ity tanàna ity zay. Koa noho izany voalohany indrindra dia miarabanao zaho tonga so amin'ny tanàna fakahitana isika zay mpiaraka hatramizay miarabanao be dia be zaho. Ary mbola miarabanao koa voaka ny Nosy Varika manontolo sy magnadigno anao. Fantasika ny zava-nisy taminy, fantasika ny zavatra vitany, samy mahalala ziaby sika tsy maty ny tantara. Dia mbola petrasika aminy numéro 25. Matotonga io numéro 25 io, dia io no anjarany, io no asika, io no lasasika. Aza matavitra anao be ny tanàna fo atsaratsika amin'izay ny tanànany Nosy Varika ray manontolo ho avy dada. Efa eto zao dada teny dada amin'izay ty. Dia ty ny fanamby ty. Ty natao hoe manifesto. Avereny hoe manifesto. Avereny mafy. Manifesto. Nde mandeha. Ny atao hoe manifesto dia reo fanekena, reo famezatoky. Zay ho ataoko aminareo. Famezatoky aminareo zany rehefa azosika fitondrana ary ho azotsika io ho amboarina daholo ndray ny lalana eto Nosy Varika manontolo mampitohy makany mananjara. Tsy maintsy jerevana koa ny fandriampahalemana satria mikakaiky ny olona fandriampahalemana. Ho ampianarina ny ankizy hividanana blouse dia mena azy koa reny ankizy scolaire reny. Ho tsaboina, ho karakaraina eo amin'ny fahasalamana ny voaka malagasy satria tena hita tokoa fa tena lafo be ny vidim-panafody. Tsy maintsy omena sakafo. Omena sakafo aminareo ny voaka malagasy. Ame sakafo atsika, tady hevitra amezana sakafo atsika izahay. Vita ny lalana, misy sécurité, misy sakafo, mianatra mpianatra, karakaraina zay ny ambanivohitra. Amena zezika, amena maso-olona. Ny tanora ananganana orinasa mba tena hiasa fa tena betsaka amin'izy ireo loatra, tsy anasa dia mijaly. Nareo mpampianatra azy matahotra tsy maintsy amena ny asina mampampianatra anareo ianareo ary ho karakaraina ireo fangatahana nataonareo. Aza matahotra nareo. Dia ny vehivavy tena omena zay asa tanana saza azy. Ho ampianarina azy daholo reo asa tanana. Hitady lalam-barotra ho anareo izahay. Aza matahotra fa tsy maintsy mahitasa an'izay. Panangana fatsy mpandrafy isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo.